Alahady faha 17 manaraka ny TRINITE zao ry havana. Miasà amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Iderin'Andriamanitra isika amin'ny SALAMO faha 7:30 ho araha amin'ny HIRA fahatelo. Tsy mipetraka isika raha tsy vita ny VAVAKA. SALAMO faha 7:30 iarahantsika rehetra mamaky ho araha amin'ny HIRA fahatelo. Zany SALAMO zany dia idiran'Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fahamarinany zay mbola eken'ny olona rehetra. SALAMO nataon'i Davida, io monantsika manao hoe: idiranao amin'ny foko rehetra, eo anatreh'Andriamanitra mankalazako anao, hivavaka mandrify tempolinao masina, ka idiranao ny fahandram-ponao sy ny fahamarinanao, fa efa meno voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainao dia tena manaly ahy ianao, menao fahasahinao ka nisy hery fanahiky. Jehovah, idiranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andreny vavanao izy. Eny hira amin'ny Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra, ary mitiavonavona ny fandry ny lavitra. Na dia andeha amin'ny fahoriana zao dia amelona ianao, anitsitra ny tananao anohitra ny fahatezerana fahavaloko ianao, ary amin'izany tananao ankavanana. Jehovah no atateraka ny amiko, Jehovah mandrakizay ny famindramponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Amen. See
oka isika ivavaka nderany laza ny voninahitra ao Andriamanitra nampisy hery ny fanahinay ianao na dia avo azy ianao dia mijery ny ambany toetra inona moa ny olona nahatsarovanao azy nataonao ambany kely noho ny anjely izahay ka nampanjakainao tamin'ny zavaboary tsy vitan'izany fa rehefa lavo tamin'ny fahotana izay dia nareninao tao amin'ny Kristy ka Kristy le masina lasa tsy masina tonga anay izay tsy masina ho lasa masina no hamarinana ny amin'ny finoanany Kristy Jesoa izahay dia iraina isan-kalazaina ianao Tompo noho izany zava-mahagaga ataonao famonjena ny olona rehetra ihany tsy ny jiosy ihany no tianao vonjena fa ny firenena manontolo izay manaiky anao tsy vitan'izany fa mitantananao izay nitokantrano tsirairay avy rehefa mitaraina izay dia niaino ianao ka nahatratra zao andro voalohany amin'ny herinandro izao ka tolotra ianao midera ny laza ny voninahitra tsy hitafaritra marina izay omenao anay tsy takatry ny saina amin'ny fitahinao atrao amboka ka mandrakamtitra dia hoe mpilatananao izahay ianao ny be fahasoavana ka mizary zany aminay ko raha natratra zao andran'io izao izahay ianao no isaorana fa nandalo torimaso saritsary-pahafatesana izay nandalo zavatra maro izay nandritra ny herinandro nefa tafahoana aminao tafahoana samy zanak'Andriamanitra ka raiso ny fankalazana Tompo raiso ny fidirana mianta aminao kosa izay ry fanahy masina mba anamasina izao fotoana izao anamasina anay rehetra anamasina mitokantrano sy ny toerana rehetra mandray anao fa vory izay ka eo fivoanay ianao Kristy izay membonahitra sy laza miaraka amin'ny fanahy masina sy eo amin'ny ray izaho amina sainay mananitra ny feonay amin'ny vavaka izay nampianaranao fahiny manao hoe ataony sitraponao ety amin'ny takany any an-danitra miainany mianasa zaonay ary mamilany endrikay takany anay izay bika taminay ary zatotrany amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka isika ry havana iomana amin'ny liturjia amin'ny tenin'Andriamanitra ny hira fanampin'ny fahaenina no ataontsika amin'izany mialohan'ny vakiteny ny andinin'ny voalohany mialohan'ny fampianarana ny andinin'ny faharoa. Maky ny teny soratra masina isika araka ny hitantsika ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby efapolo ny andinin'ny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahiraika amby roapolo. Genesisy toko faharoa amby efapolo andinin'ny fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahiraika amby roapolo. Mivaky toy izao aminaran'ny Tompo ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia ho Josefa taminy zao no ataovy dia ho velona ianareo fa izaho matahotra an'Andriamanitra raha olo marina ary ianareo dia aoka ny anankiray aminareo mirala avy no afatotra ho an'ny tranomaizina hitoeranareo ary mandeha any ianareo hitondra vary noho ny mosary any atraminareo ary ny zandrinareo faralahy dia ento mankaty amiko
dia ho hita fa marina amin'ny teninareo ka tsy ho vonona ianareo, ary nataony izany. Dia niresaka hoe izy efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny raha lahintsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitarena tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika, koa izany nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Ny vakiteny faharoa hitantsika amin'ny Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hoe apôstôly Paoly: koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo aho. Miasà mitahotra sy niovotra hatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, hatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana, tsy fisalasalamina, mba ho tsy manantsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy ho amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana amin'ny teny fiainana, mba hisy irehirehako amin'ny andron'ny Kristy, raha tsy ho niazakazaka foana na ny sasatra foana. Eny na dia hidina ho fanatitra hidina eo amin'ny eny fa na dia hidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra fisoroana ny finoanareo aza, dia faly. Ka miara-mifaly aminareo, aroka izany no mampifaly anareo koa, ary miara-mifaly amiko. Ny vakiteny fahatelo amin'ny vaovao mahafaly ny Matio toko faha-1 amby 20 ny andininy fahatelo amby 20 hatramin'ny faharoa amby 30. Matio toko faha-1 amby 20 ny andininy fahatelo amby 20 hatramin'ny faharoa amby 30. Hitsangana isika hamaky izany. Ary efa niditra teo an-kianja ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny olona ka nanao hoe: fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza nanomenao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: za kosa anotanareo zavatra iray aloha, ary raha avalianareo izany, za kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra sa avy tamin'ny olona? Ary ireo ny saina ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany koa isika hoe ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe avy tamin'ny olona, dia matahotra amboaka isika, satria ataon'izy ireny ho mpaminany Jaona. Dia namala amin'ny Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: za kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa ny hevitrao? Nisy lehilahy minanana zanaka roa lahy, dia nankeo amin'ny lahy matoa izy ka nanao hoe: anaka, andehana miasa any amin'ny tanim-boaloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy handeha aho. Nefa no niafaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo tamin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Fa izy namaly ka nanao hoe: andeha tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Fa iza moa amin'izy maralahy nanao ny sitrapony ray? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny mpamory hevitra sy ny vehivavy janga efa mielohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankeo aminareo tamin'ny lalàn'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hevitra sy ny vehivavy janga nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Ray masino manamasina ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Misaotranao izay tompony amin'ny teninao, teny fiainana, tsy tontany ela,
namonjy fanahin'olona maro za miteny zany. Zany ny velomanay nandritra amin'ny fioboana manontolo izao. Ko za miteny zany vakina taminay teo enina izany. Kanefa mampianara anay anananay foendry. Mampianara anay tahaka nampianaranao ny mpianatra fa fony fisainanay ka tsy matakatra. Ka ianao fanahy masina fanahiny fahendrena. Le fanahy fampirisika, mpananatra, mpampianatra anay, mampianara anay ry fanahy masina. Misaotra Tompo. Amen. Ianareo ampitombona lalandava ny fahasoavan'Andriamanitra ho anareo izay mahalalin'Andriamanitra sady nantsony ny masina ho aminareo ne zany fahasoavana izany. Filipianina toko faharoa. Ny epistily ho an'ny Filipianina epistily miavaka anisan'ny taloloha teo amin'ny Paoly satria izy de tsy tahaka ny Romanina, ny Korintianina, ny Galatianina zay somary mahitsitsy masitsika satria misy olana mafy be ny ainan'ny fiangonana tonga ny Paoly nanoratra. Fa ny epistily ho an'ny Filipianina dia fampianarana sy fankasitrahana. Zay mahatonga ny sasany miantso azy hoe epistily ny fifaliana. Va manomboka Paoly dia miteny hoe za dia mahatsiaro anareo fivavahako mangataka amin'ny fifaliana. Any amin'ny toko voalohany andininy fahatelo any misy amin'izany. Ary koa misy le teny malaza le tiatsika loatra manao hoe mifalia mandrakariva hoy izany ray mifalia. Any amin'ny Filipianina 4 hoy izy nareo ny fiantsonareo azy any misy amin'izany. Anisany mampiavaka azy ty toko faharoa ty. Ty toko faharoa ty zany misy ny tapany voalohany andrininy voalohany ka hatramin'ny faharoa milaza ny firaisana. Mifampiraisana ny fiangonana. Ao misy le teny malaza hoe miray fo, miray hevitra, miray saina amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra zany. Ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 12 misy hira, atao hoe hira ny fanetretena. Io zany dia zavatra nataon'i Jesosy ho antsika, fanofoana ny tenany akamin'ny endriky ny mpanompo zay manafoana tena zay no atao hoe kenozy amin'ny teny grika, manafoana tena mihitsy, zany hoe fanetretena farany mafy sady lalina be zany. Io zany dia zavatra nataon'i Jesosy ho antsika ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 12 hira ny fiangonana taloha io ry havana. Le ny vakitsika teo 12 ka hatramin'ny 12 indray zavatra ataontsika manoloana ny efa nataon'i Kristy dia asa. Inona ny asa ataontsika? Ny perikopantsika dia milaza hoe miasa amin'inona moa? Amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zay aminy no alaintsika ho lohahevitra izao fampianarana izao, kristianina miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zavatra anankiroa singamintsika amin'ny Paoly apôstôly eto. Ny zavatra voalohany zany rehefa miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zany dia miasa mafy ho an'Andriamanitra. Tena mila miasa mafy tsika ho an'Andriamanitra. Vakitsika ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ko amin'izany ry malalaka tahaka nanekenareo mandratra tsy folo teo aminareo ihany fa ankehitriny lehibe kokoa raha miasa mitatra sy miotritra ahatanteraka ny famonjenanareo.
mila miasa mafy isika Paoly apôstôly, ary io tsy asa ilana mpanaramaso. Teo ny asa mafy nareo Paoly apôstôly ry Filipianina, fa za zao tsy eo vao maiky miasa mafy ianareo, satria tsy zangy no asanareo fa ho an'iza? Ho an'Andriamanitra. Mila miasa mafy ho an'Andriamanitra isika Paoly apôstôly, ary amin'ny tahotra sy ny ovitra mihitsy mila mangovotra, mila manaja. Eo le patron be, eo le tompo, izy ny tompon'ny fahefana amin'ny aina. Io ry havana dia tahaka ny Miaramila za ny tenenin'ny Paoly apôstôly eo. Miaramila mafantatra hoe commander n'est pas diriger. Ny mibaiko dia manana fahefana hatramin'ny ainao ary ny vatanao, sainao, fananao. Rehefa mibaiko ny baiko Miaramila. Fa ny amin'ny orinasa tsotra sy tahaka an'izany manana fahefana izy amin'ny asanao ihany, fa tsy manana fahefana amin'ny vatanao na amin'ny tahaka an'izany. Ka eto Paoly apôstôly zany dia izay mihitsy ny sara amin'Andriamanitra hoe mango vita matahory rehefa miasa amin'Andriamanitra, fa manana fahefana amin'ny fananao io, vatanao, sainao, ary manana fahefana anary anao amin'ny elo mirehitra. Ka mila miasa tahaka izany tsika, zay natao hoe miasa amin'ny fahatahoranaandriamanitra. Mila matahotra amin'ny tompo itsika amin'ny zavatra rehetra, ary tsy eo aho Paoly apôstôly fa Andriamanitra io. Vakitsika ny andininy 7:20, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapony. I Paoly apôstôly zany miteny hoe ianareo efa nandray famonjena, atanteraka ny famonjenanareo, efa azo famonjena ka mila ampiasaina tahaka ny zavatra azo zany ny famonjena, ka raha vao tsy ampiasaina dia dombo, ohatra ny antso zany. Mila miasa io. Tahaka ny motera anankiray raha vao tsy ampiasainao dia simba. Ka le famonjena zany mila mba tantara miasa, workout, zay ny amin'ny teny anglisy ilazana le izy hoe mila ampiasaina io zavatra io, amin'izay izy mahavokatra. Zay ny dikany hoe miasa mitahotra atanteraka ny famonjena anareo. Io famonjena efa azo io mila sedraina, satria maty ny finoana raha tsy misy asa, ary very ny famonjena raha tsy arahana asa. Kanefa aza-donoina fa rehefa miasa ao an'Andriamanitra ianao, izy koa miasa ao anatinao. Izy ny miasa ao anatinao. Ka miasa koa izy fa Andriamanitra miasa ao anatinareo. Na ny fanatanterahana natateraka ny sitrapony. Tsika zany rehefa miasa zany dia tahaka mitondra fiara. Miasa saina ianao, mibaiko ianao, fa misy motera mihodinao, matateraka ny zavatra rehetra io. Tsy tonga any amin'ny direction ianao, amin'ny tany tianao ale, raha tsy mihodina koa io motera ao anatinao io. La ny andro ianao mitolona le familiana io. Ary zay le hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo ao, anjara asan'ny fanahy masina io. Na ny fikasana, projet, vao manomboka ny projet, dia efa miasa izy. Na ny exécution, tsika manao projet mahalala an'izany tsara, mba hatanteraka ny sitrapony. Ny ataonao dia ataovy mifanindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitraponao, dia miara-miasa. Tsy mety manko raha le hafa ny sitrapon'le motera atsy sy ny kodiarana, hafa ny sitrapon'le mpamily. Tsika ngamba efa mahalala hoe rehefa mipotsika zay le ao amin'ny direction ao na mivika iny kodiarana ilana iny, hitanao fa samy hafa le sitraponao sy sitrapon'le fiara. Dia zay le tsy mety, fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo. Manomboka amin'ny fikasanao, fikasan'Andriamanitra. Ny fanatanteranao azy, fanatanteran'Andriamanitra. Ny famotanao azy, famotan'Andriamanitra ny sitrapony. Ary zay le hoe miasa amin'ny fahatahoranaandriamanitra. Andriamanitra mihitsy zany no miasa ao anatintsika. Zay no asan'ny fanahy masina le ao amintsika. Mba jerentsika hoe ny Romanina 4:9. Romanina 4:9 manko raha ijery ny asan'ny fanahy masina ao amintsika, feno an'io asan'ny fanahy io mampiavaka ny Romanina 4:9 io. Ny andinin'ny 5 hatramin'ny 9 vakitsika. Romanina 4:9 andinin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Aminaran'ny tompo manao hoe fa izay araka dia mihevitra ny zavatra ny mofo, fa izay araka ny fanahy mihevitra ny zavatra ny fanahy, fa ny fihevitra ny mofo efa fa ny hevitra fanahy kosa misy fiainana sy fiatrehana, satria fanafian'Andriamanitra no tsy mihevitra ny mofo, fa raha tsy manaiky lalan'Andriamanitra izy sady tsy hay mankoro zany. Fa izay ao amin'ny mofo
dia tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha misaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapontsika dia lasa sitrapon'ny nofony antsika io, mandrafin'Andriamanitra tsy mahavita ozy izy, mahafaty. Fa raha vao mitambotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika, lasa fihevitry ny fanahy ny antsika. Dia mitarika antsika le fanahy masina ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana hozy izy. Ary zay no zava-dehibe eto hoe miasa mafy ho an'Andriamanitra, miasa mafy. Zay no dikany hoe amin'ny tahotra sy ny hoditra izy koa miasa ao anatinareo ao. Ny zavatra faharoa dia zao, miasa tsara ho an'izao tontolo zao. Miasa ho an'izao tontolo zao koa tsika fa tsy ho an'Andriamanitra ihany. Miasa tsara ho an'izao tontolo zao. Ndeo vakitsika ny andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny Filipianina toko faharoa teo, andininy fahaefatra ambin'ny folo no vakitsika. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomono, tsy fisalasalana, mba tsy manana sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy ao amin'ny firenam-beloka sy maditra, zay isoreo tahaka ny fanazavana eo aminy. Ataovy ny zavatra rehetra tsy mimonomonona, tsy mingonongonona. Fiteny Miaramila koa ampiasain'i Paul. Les ordres doivent être exécutés sans hésitation ni murmure. Ay ny Miaramila rehetra zany. Ary zay natao hoe miasa tsara. Raha vao mingonongonona zany dia asa ratsy ny ao. Tsy misy olona ravana mingonongonona ka manao zavatra tsara. Sahoana izy nareo, tsika mbola kely tratran'izany rehefa malain-tena hiasa natao vlo zara raha manao le fafatrano, zara fa tonga indray nena aveo io fa tsy madio vao maika koa vobediny ray aman-dreny io ve dia mba asanao. Rehefa misy ngonongonona tsy mbo tsara ny asa. Amin'ny zavatra rehetra io na teo amin'ny mpianatra Jesosy ary sy monomonona mijanona toko fahenina dia nisaraka ny mpianatra. Ny monomonona ikaina sy nangasitana fanatrinana farana vonon'ny rahalahy. Zay le ry monomonona tsy avitana zavatra. Ataovy ny zavatra rehetra ozy. Satria ianao dia zanak'Andriamanitra. Oka tsisy tsiny ny asanao, tsy misy fitaka, tsy misy olakolaka, fa ianao zanak'Andriamanitra. Tsy misy trosa amin'izao tontolo izao ianao. Tsy misy trosa-pahotana sy faratsina, fa izao tontolo izao izy tsy manjary. Génération hafa io, génération perverse, zay la zany Paul apôstoly azy. Izao tontolo izao izy firenena meloka sy maditra. Ny olona indray dia aditra foana ozy. Ny olona indray dia ho ratsy toetra foana. Fa ianao tsarova fa zanak'Andriamanitra, ka mila manao asa tsara ianao. Mila mitondra fahazavana ianao. Ny fahazavana resan'ny Paul eto dia kintana sy volana ary masoandro. Tahaka ny reny ianao. Ina moa mampiavaka ny planète sy ny étoile rakizy? No géographie tsika. Ny planète dia tsy mazava, sa tsy zay? Fa ny étoile no mazava. Tsy mazava ho anazy izy fa rehefa manazava izy manazava an'le tsy mazava. Izy le tsy mazava? Planète. Ny masoandro zao inona? Étoile manazava ny planète izay atsotsika hoe tany amin'ny système solaire izany. Tahaka izany koa ianao, misy planète maromaro manodidina anao zay ratsy totra, olona ratsy totra, taranaka mpivadika, madipo, ka ianao le masoandro manazava, ataovy tsara ny asanao. Vakitsika ny andininy fahenina ambin'ny folo. Mitana miteny fiainana mba isorereoko amin'ny andron'ny Kristy, raha tsy niazakazaka foana na ny sasatra foana. Ianao le mpitana amin'ny tenin'Andriamanitra, mitana amin'ny tenin'ny fiainana mba tsy ho votsotra ianao. Ianao ihany no manana an'io, manome aina ny olona ianao. Ka afaka mirere aminareo aho Paul apôstoly Filipianina rehefa mitana an'io nareo. Tsy nazakazaka foana tsy rera-pona ny asa teto, ianareo koa miasa tahaka izany, miasa tsara mba tsy ho rera-pona. Tovy ihany ozy neninay zay ny fotoana laninao manao asa tsara sy manao asa ratsy. Zay ny teny neninay ao an-trano, ka inona no tianao atao? Fa mitovy ihany ny fotoana laninao amin'ireo. Kanefa ny vokatra aorianao miandry ianao. Tsy aleonao manao asa tsara. Ka zaho Paul apôstoly tsy maninona intsony na atao fanatitra ary atao zezika mba hitombony finoanareo. Atao fanatitra, atao zezika dia mitombo ny finoanareo. Ka andao tsika hiara-mifaly amin'ny asa tsara. Dia hiara-hifaly koa tsika any an-danitra ho Paul apôstoly.
ary za mitsaroana amin'ny Genesisy toko faharoa amby efapolo amin'ny Genesisy io manko a zay le hoe valim-pidinina fiakarana zany ao anatiny ao a de anjarany rahalahy Josefa ndray za no nahita loza zareo nivaritra ny Josefa nampijalijaly ny Josefa fony mbola kely nivaritra azy lasy andevo fa i Josefa nanao asa tsara trano natana amin'ny rahalahy natana ny tranomaizina na teo natrehany le Potifara le madama le ny kôtikôty azy taditsika tantara ny ara-misikolalady zany na teo amin'ny mpanjaka asa tsara nataony Josefa dafakitra premier ministre tany Egypte izy tonga am'izay ny rahalahy amin'ny andeha hividy vary fa mosary ny tany tratra farany zazamba tratra farany ihany gadrainy Josefa aloha zareo jereny ahoana ny ova very zalahy reto sady tsy niova revo Josefa hoe ndaminareo mody a anankiray lahy mijanona ty de alevo le zanonareo faralahy ihany marika fa olona tena mitana amin'ny teninareo nareo olona tsara nareo manao asa tsara de efa vory zalahy mesika vo mafy tsika ty na tsiaro zalahy tsarotsika ve nanjoany Josefa tamin'ny ray aman-dreny tsika neo zareo tena mba mijalaka izy tamin'iny fa tsika de nampijalijaly azy tsy naraitsika zao tratritsika zao zay le hoe asa tsara asa ratsy tandremo kory havana ny ohatra manaraka amin'ny Matthieu toko fareka amby roapolo vakina teo ireto mpamoradalàna sy farisé reto tsy mety mino an Jesosy fa efa naviazy moa naovanao ny ianao mo taizany nianatra ohatrany hoe enao mo nianatra taria amin'ny faculté sa manana doctorat sa inona satria raby zany ambony be tamin'izany ho Jesosy nibatisany Jaune moa avy taiza satria ny olona rehetra nanaiky nibatisany Jaune zareo tsy nanaiky zareo koa fetsifetsy alao tsy mamaly ranga fa manahirana zareo satria raha ataontsika hoe avy nan-danitra batisany Jaune tsika ne tsy nanaiky tsika ne fa mpitarika eto raha alao tsy mitenika tsy niteny zareo za koa tsy amaly ho Jesosy nanao fanoharana ihany Jesosy mba hananitra ny zareo nisy olona ny raha laha matoa ndana mba miasa anaka za tsy andeha za tsy ahefa zay le hoe zay tiako ihany io kanefa avy eo naninona ozy izy nanenina izy zay le nanenina zay ny bebaka de nandeha ihany izy tsy akiteniteny le zandry lahy ndray a ndana eny dada za ndray de andeha mazoto e eny zay fanaontsika hoe raha vavy tsy sa hoe teny tompo e fitenitsika kanjo izy nanina tsy nandeha endriky velany fotsiny izy ary ny tena manao sitrapon'Andriamanitra am'ireo sitrapon'ny rainy ho Jesosy ile nanda de avô nanaiky de zay le hoe persiste signe ho isinareo sa ile nanaiky avy eo tsy nandeha zay le sarinareo raha tsy mitandrina ho Jesosy ny ohatra faharona le Jesosy zany pitsirina am'izay le izy hoe Jaune nge tonga taminareo e tandreminareo sotara fa ny mpivarotena zay ny olona mpanotandritra tamin'ny tanàna ny mpamorietra zay ny olona tsy tia ny olona ndritra tamin'izany a efa lasa alohanareo zay nanandata aloha fa zao zareo nanaiky fa nareo mbola eo ihany tandremo ry havana io miseho marina loatra io raha vo ianao zany tsy mieritreritra hoe tsisy zavatra hitsitsony ao aminao ao tara zay ianao niloza amin'ny olona le olona io mandroso tsy kelikely tsy akitemiteny ao a ianao tavela ao tandremo io raha ianao foana ny mpanoro hevitra mihevera tena ihany sao le olona nitoronao hevitra efa lasa lavadavitra be de izy manontany ianao zay nge raiky izy rehefa misy olona misy fanadinana manko zao rehefa manontany ianao izy mieritrereto ihany fa le olona fetsifetsy manontany ianao mivoaka ny notenareo ny anazy 18 any ianao 10 satria le tsy fenontany aminy na mitanina anao fa satria izy efa mahay de ianao miseho geste hoe manoro eo voaka ny note ny azy 18 ny ianao 12 zany satria le olona mandeha moramora ao tonga Jaune mpanambotisa nareo tsy nino azy ho Jesosy fa reo nino nareo tsy mba nanenina ho Jesosy ilana fitandremana ary aby ila mandiny teny nareo zay manao mijoro tsara tandremo sao lavo izy izy mila miasa tsika amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ho Paoly apôstoly mila miasa mafy satria asan'Andriamanitra io ary mila miasa tsara satria solo-tenan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao misy boky anankiray malaza nosoratan'ny Max Weber raha tsy diso amin'ny teny hoe l'éthique protestante et l'esprit capitaliste le rangahy nokaroka de nahita hoe
manan-karena kokoa ny protestanta. Fa maninona mety amin'izareo le toetsaina kapitalista nomboka tamin'ny Calvin, satria amin'izareo zany ny kapitaly dia ao amin'Andriamanitra. Ary anisan'ny kapitaly ny asa, le travail, berufo amin'ny teny allemand. Kary zareo zany miasa mafy zareo sady miasa tsara satria tsy le patron no atahorana. Le piété zany piétisme faiza no atahorana Andriamanitra. Hany ka rehefa miasa mafy zareo sy tsara lasa mihoatra le vokatra. Satria Andriamanitra mahay mitantana be zareo sy matahotra, tsy mangalatra mihitsy zareo izy satria matahotra n'Andriamanitra fa tsy le patron loatra. Hany ka nanan-karena vetivety izy ny protestanta tany Allemagne, tamin'ny Norvège, Danemark sy ny sisa le gens du nord reo nanaovan'le olona fikarohana hoe satria reo matahotra n'Andriamanitra kay. Olona tsy mivavaka le manao analizy io ireo kay ozy izy le matahotra n'Andriamanitra mahatonga azy manan-karena ozy izy. Dika zany tsy hoe arena ihany ny tiavantsika amin'ny tompo fa didin'ny tompo koa hoe miasa amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Ataovy io an'Andriamanitra io asa io fa izy ny tena patron. Raha mitaiza zaza ianao dia mitaiza zanak'Andriamanitra zay. Dika zay le batise. Andriamanitra nanome zaza io tezainao ataovy taiza tsara io. Raha mitantana orinasa anao tezao tsara fa orinasan'Andriamanitra io tataminao io. Raha mampianatra anao mampianara zanak'Andriamanitra io ampianaranao io. Raha mitsabo ianao dokotera mitsabo zanak'Andriamanitra ianao ary mpiasan'Andriamanitra. Raha mitsara anao mpitsara amin'ny tribunal mitsara zanak'Andriamanitra ianao ary zanak'Andriamanitra ianao mitsara. Ka ataovy mafy ho an'Andriamanitra, ataovy tsara ho an'Andriamanitra, miasa eto masony zao tontolo zao asa tsara fa izao tontolo zao koa mijery atsika mba hahatonga azy resy lahatra. Ka anatona anao koa izy ka hiteny hoe tena misy Andriamanitra aminao ka anaraka anao ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana. Ndeha isika hifona hanetri-tena anaraka izao vavaka izao. Tompo mazava amin'ny teninao, miresaka asa ianao. Jesosy Kristy efa namonjy anay nahavita ny asa ny tetỳ an-tany izy, ka ny anay indray izao miasa. Tokony hiasa mafy ho an'Andriamanitra izay hatanteraka ny famonjenanay. Indrisa nefa tompo, zara fa manao zahay. Abdininay fa ianao ny tena tompony asa. Ianao ny tena manao ny asa tanatinay. Ka ny ravoravo-tanana zay tsy nanome voninahitra anao. Ny asanay koa dia asa ratsy teto amin'izao tontolo zao. Menatra zay tompo satria ny izao tontolo zao nefa ratsy, taranaka maditra izay kristianina indray mbola manampy faharatsiana ao anatin'ny faharatsiana. Manampy fahalovana anatin'ny fahalovana. Manampy fitaka amin'ny mpanao fitaka. Ka iza zany mba hojerena eto amin'ny fiarahamonina misy anay. Mamenatra ane izay kristianina indraindray. Tokony mba hitondra fahazavana, mba ho fanazavana tahaka ny masoandro, izay indraindray manamaizina nefa mazava. Menatra zay tompo, mamila amin'ny elokay. Ao koa zay mihevitena ho marina mandrakariva ka tsisy petipetina ka variana mitsikilo ny fiainan'ny hafa. Variana mijery tahaka ny fariseo mijery ny mpamorietra sy ny mpijangajanga, ny mpivarotena. Hay izay efa nilazany zareo, fa zareo efa misy ny ovafo manatona anao. Mamindrafo aminay tompo. Mamela amin'ny elokay fa hitodika amin'ny tenanay koa zay sao de tara ka niazakazaka sy ny sasatra foana ho Paoly apôstôly ka very maina ny asanay. Mampianara anay hiasa mafy ho anao Andriamanitra. Mampianara anay hiasa tsara eto amin'izao tontolo zao. Mangataka zay tompo mamindrafo aminay. Tsy ho anay ihany fa nitaranakay ny zanakay naiza naiza misy azy ireo. Mamindrafo aminy ianao. Mba ho fanazavana tokoa izy ireo, aza avela ho resin'ny ratsy izy ireo, fa ny asan'ny ratsy roatso anatin'ireo. Avela ho eloko izay rehetra naiza naiza misy anay. Ny amin'ny rano Jesosy Kristy, ilaina netri-tena ka nanafona amin'ny tenany, ka maty teo amin'ny hazo fijaliana, zany ihany ny fanahy tokony entinay, fa tsy misy afaka manamarina anay afa-tsy Kristy. Misaotra tompony amin'ny Kristy. Amen. Efatra amin'ny 17 ny andininy voalohany faharoa fahatelo no toy ny fifonana.
7,700. Ny andininy 3 voalohany. Hoantsika zay mibebaka marina tokoa mitsangana andray ny soa mahafaly fa mafa ny fahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly masina amintsika. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara le niantso anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa zanak'Andriamanitra. Ianareo tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa namindrana fo. Noho izany ary hava, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika rehetra noho ny aminaran'i Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo isika. Sambatra ndrindra Jesosy velona, sy mosavy amin'ny fahotana. Sambatra ndrindra izay tsy hain'izy rehetra, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
370 miobo ny fanahiko no ideratsika amin'ny tompo ny ny famelan-keloka ny raisitsika izaminy ny andininy rehetra. Fifaliana ho antsika ny mombombavaka mangataka amin'ny tompo satria mazava ny lalantsika kehitriny na azo famindrampo isika ivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zay na amin'ny teninao fa ankehitriny dia hiezaka izay hiasa amin'ny fahatahorana anao, hiasa toy ny manao ny asan'Andriamanitra satria asan'Andriamanitra nataonay, hiasa tsara ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao, ka tsy ho kivy sy ketraka izay na dia misy faharatsiana aza na dia misy aretina aza na dia misy olana aza, hiezaka izay mba ho fanazavana ho kintana manazava manomboka amin'ny tokantrano, amin'ny fiangonanay misampana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena. Komeo hery izay tompo mba hiasa fa ianao tokoa aseho aminay fa ianao no miasa ato anatinay, fanahy masina amin'ny asa manomboka amin'ny fikasana tsara ao anatinay. Betsaka ny manana fikasana tsara amin'ny zanany, amin'ny tokantramony, amin'ny fianarana, amin'ny hoavy, tahiry ny fikasana tsara reny tompo mba tsy ho very maina. Ampianary izay hanofy zavatra tsara ho tanterahanay. Ianao koa hiaraka aminay atanteraka rahateo izany mba hifanaraka amin'ny sitraponao. Zay fa amperina asa tompo, ampio mba ho fanazavana, ho tanteraka zay rehetra kasainy amin'ny asany, amin'ny fianakaviana, amin'ny trano, amin'ny zavatra orona, amin'ny fianarana, amin'ny tetikasa rehetra. Ianao no mahatanteraka izany tompo, ampio izay indrindra fa ny fanarenana ny toe-kareny tsirairay avy, fanarenana ny toe-tsaina, ny toe-panahy, ampio izay mba hiasa mafy ho anao Andriamanitra, hiasa tsara eto anivon'izao tontolo izao. Misy ny marary sitranonao izy reny ka amin'ity tahaka ny diera hitsangana hitsamboatra ka hiasa ho anao. Misy ny manana olana mitsatoka ny asany ny olana manjo azy, ianao Andriamanitra analany sakany ka hiasa mitahotra sy ny ovitra izy. Misy tompo ny donam-pahoriana no Andriamanitra ampionina ampitraka azy ireo ka tsy alemy lohalika iravoravo-tanana izy fa hitraka horen'izany fahoriana zany ka hiasa ho anao. Betsaka ny tinaingatahana ny ao amin'ny tokantrano, ny amin'ny ankizy, ny amin'ny fiarahamonina. Ianao Andriamanitra hiasa tokoa ato anatinay ka malivavaka izay ianao fa mahalala manome moatra no nangatahanay ianao Andriamanitra. Ka kasio ny tokantrano tsirairay avy indrindra fa izay mitomany mangina amin'ny zanaka maditra ankehitriny, ianao no hiasa ao anatin'ireo. Misy ny mitebiteby ny amin'ny fitondrana vohoka satria marary lava ianao Andriamanitra no atsarovany azy amin'ny bavaka. Misy Andriamanitra ny miatrika fitsarana
miandry ny rariny amin'ny fitsarana ianao Andriamanitra no anampy azy ireo. Misy ny tratran'ny fanenjena amin'ny endriny maro samihafa ankehitriny, na amin'ny fiainana ara-panahy, na amin'ny fiainana ara-piaramonina, na amin'ny fiainana manokana. Nisy ny tokantrano mikorotana, ianao no andamina izany. Misy izy rehetra tebiteby fatratra matahotra amin'ny endriny maro samihafa amin'ny andro ankehitriny, ianao no ampahery azy ireo. Ka ny fahasoavana tapitry fahasoavana no arotsaka ao amin'izy ireo. Ny aminaran'i Kristy izay vela sy manjaka miaraka amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay no angatahana vavaka. Amen. Dia hosaha koa isika hanambarany finoantsika ry havana noho izan'Andriamanitra maniraka antsika hiasa izany. Ka ny fanekem-pinoana larina faharoa na ny fanekeona Nikea Constantinople no iarahantsika manonona. Fanekem-pinoana larina faharoa manao hoe: isika amin'Andriamanitra iray, raika sy mpanoana larina sy tany, ary ny zavatra rehetra nanintona izita, ary any Jesosy Kristy Tompo iray, zany iray tokoan'Andriamanitra, nateraka ny ray talohany izao, ny mazava fa mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy narina izao zao, no ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina amin'ny tanàndanitra izy, ary nataony fanamasina fataparititsy, dia tonga ao izy. Nombona tamin'izy izay fanamotana antsika tamin'ny nanapahany lavitra izy, maty izy ka nanevo, nitsangana tamin'aty tamin'ny andro fahatelo, ary izay voasoratra izy, niakatra mandanitra izy, ary nipetro ny fankavanitra, avy any ny fitendray amin'ana, itsara ny rehetra sy ny maty, ary manana saizy fanjakana. Isika ny fahamasina, tombo sady mpanomeana, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka isaorana sy kalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy ny teny tamin'ny Fanompoam-pivavahana, isika ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarana apôstoly, ary manerana izao zao. Isika manaiky batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Misaotra ny tompontsika ry havana amin'ny fahataterahan'ny Fanompoam-pivavahana. Misaotra ny roa izay rehetra nandefa amin'ny valim-bavaka azony, sy misaotra antsika manono jobavaka mivavaka ho amin'ny hafa. Azo adinoina amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny maraina, amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 ny hariva. Efa manomboka misokatra ny fiangonana, dia ny pedintsika mandeha hatraminy, mety ho hitantsika ny endrin'ny fanovana ifanaraka amin'ny zavamisy, mety misy ny fanovana samihafa na amin'ny ora ivavahantsika zany ny amin'ny endrin'ny fivavahana, fa dia ny teknisiana mandamina izany amin'ny fanompoana masina ataon'izy ireo, ary misaotra azy ireo tranontsika, dia manaraka izay fiovana zay tsika amin'ny fotoana mahamety izany. Dia apetaka isika amin'Andriamanitra miasa rehetra iasantsika amin'ny fahatahorana azy. Amarina zao fotoana zao tsika ndray nitsodrano itsangana isika 8:7 sy ny faharoa alohan'ny tsodrano, ny fahatelo sy ny fahaefatra aorianan'ny tsodrano. Miasa metore azauki vifafamiape embalasani nataunitaki kana zabami masinaki embalasa menata netapi manasa Banikasi
Kapapasumiku Uawantalimaca Jesu Pamuziluaruna Ini asana Ini asana Yamiyasa Azawote Vipamamiyati Timbala Saudina Taunitati Mana Sabati Masinati Timbala Saudinata Nitati Mana Sabati Tantiran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny fiadanany iaro ny fananareo, iaro ny tokantranonareo, iaro ny ainareo, iaro ny asanareo ka izy hatanteraka na ny fanaovana na ny fikasana hatanteraka ny sitrapona aminareo. Ka hotahino raha miditra, hotahino raha mivoaka, hotahino raha mandeha, hotahino raha mitoetra, hotahino raha matory, hotahino raha miasa. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra, ny firaisina amin'ny fanahy masina, ny fitiavan'i Kristy hombanareo naiza naiza lehanareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika tompoko. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao. Ry mpanjaka mandrakizay, izany tsy atahotra, izany tsy ankalazanao, fa ianao ihany no masina ary ny firenitra ho avy iankoko anatrehanao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, Ampianaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.